ahoana mariny ity rahatao ikongo ity. Alatsinainy miosondraha io no azo amaritana zavaniseho tao ikongo. Faritra fitovinany ny alatsinainy fa 17 ny volana Aogositra 2024. 13 no maty. Manodidina ny 400 ireo naratra vokatry ny sakoroka nateraka ny fikasana anao fitsaram-bahoaka raha ny tatitra azo farany. Io no tatitra natao momba ity raharaha ity. Raha iverenana ny fizotry ny zavanisy dia nisehoana famonoana renim-pianakaviana nataona Jiola tao an-toerana. Ary mbola naray nafakana ankeriny zanany izay zazavarira. Herinandro maherikely izay niseho tao Sahanimanga. Ity tanàna ity izay 7 kilometatra miala any Ikongo. Lehilahy 4 no samboriny zandary satria voaroiroy ho tompon'antoka tamin'ilay asa ratsy famonoana olona io. Notazomina tao amin'ny tobin'ny zandary tao Ikongo ireo. Ka vatany voalahiona izany ny vahoaka avy ao amin'ny toerana nisehoany dia nirotra tany an-toerana nitaky ny alorana azy ireo ho atao fitsaram-bahoaka. Tsara marihana fa reo vahoaka reo raha ny sary ny témoignage ny film eo ampelantanako sy nampahafantarina anahy dia tsy mbola tafiditra tao anatiny atao hoe zone rouge, tsy mbola tafiditra tao anatiny atao hoe caserne, tsy mbola tonga akory teny amin'ny vavahady nilay caserne. Ho an'izay olona mahafantatra ny distrika ny Ikongo dia mbola teny ambany lavitry ny posta na teo ambanin'ny résidence ny distrika, le lalana eo ambanin'ny résidence ny distrika reo vahoaka reo. Ary nisy ray aman-dreny nanantona nangataka dia nisetry n'izay fangatahana zay dia lay tifitra vararaka. Fa raha ohatra ka hoe nisy ny sommation na nisy ny zavatra hafa tokony nampiasaina taloha amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana, tsy nijanona teo reo olo reo ary tsy zany ny zavatra nitranga. Ary reo olo reo efa nitody damosina ny ala no niditra avy eny an-damosiny zareo daholo lay bala zay naparatra sy nafaty andry zareo. Fa ino moa araka le nambarako teo fa nadiadiana no amaritra sy ametraka an'izay. Fa ny any tena mampalay aloha amin'ny maharay aman-dreny ahy eto amin'ny firenena, amin'ny mahasolo mavambahoaka anahy voafidy teto Madagasikara dia tena laviko marin-drano ary tsekeko ny famonoana olona eto amin'ny firenena na fomba ahoana na fomba ahoana. Satria tato ato zay dia hita fa ohatran'ny mora loatra ny famonoana olona eto Madagasikara, ohatran'ny tsy aina ny aina eto Madagasikara. Ka aoka mba tsy verina ntsony ny zavatra ohatran'izany dia zay no mahatonga mitaky hoe mba hivoaka hoe iza ny tompona andraikitra, iza ny nanome baiko, inona marina ny zavatra nisy dia zay no andrasanay ao anatin'ilay fitakiana ny fametrahana sy fanaovana fanadihadiana lalina. Vokany io ny apatrapatra io ny faty vokatry ny tifitra nataon'izy ireo. Sahirana ny dokotera, nisy ny fangatahana andefasana fiaramanidina. Saingy tsy tanteraka, mpitandro filaminana na bataillon militaire no nalefa mialoha tany an-toerana. Etsy andany anefa dia nila fandidiana maika ny ankamaroan'ireo naratra satria tafiditry ny bala ny faritry ny tratrany ho an'ireo olom-pirenena nandritra ny hetsika. Zandary iray kosa no naratra maivana vokatry ny toraka antsy satria ny famaliana, ny tifitra sy ny tora-bato, torakantsy ary torakalefona. Raha nitatitra azon'ny solombavam-bahoaka ny Ikongo Brunel Razafintsandraofo tamin'ny Aino Manjery izay nanamariany fa mbola tany Ambatondrazaka izy dia voalaza fa mbola tsy tafiditra ny toby fa mbola teny ambavahady dia efa nandeha ny tifitra. Ny zava-misy aloha dia tsara ho mariny fa tsy voasambany no tozao Ikongo. Ny Desambra 17 no tafi ny vahoaka ny fonja noho ny fitakiana amoahana olona miisa 10 voaroiroy tamina vony olona. Nananohitra aza ireo mpiandry fonja tsy natotra ireo olona ka gadra miisa 20 no tafavoaka tamin'izany. Mba ampandrina ny tany nandefa andeha tafika tany an-toerana ny fitondram-panjakana. Saingy tradoza teny an-dalana ny fiara vokatry ny fiakaran-drano teo amin'ny fiampitanaka lasipatra ny fiara. Mpitandro filaminana 7 no maty nentin'ny rano tamin'izany. 5 taona latsaka kely aty aoriana miverina indray ny sary. Ninonino nambara dia ekena fa voararany lalàna tanteraka ny fitsaram-bahoaka na inona antony. Saingy matoa tonga amin'ny zavatra tahaka izany ny vahoaka dia ao ny antony satria
misy adidy tsy vitany fanjakana aho. Isan'ny antony iray ny hoe leo sotofoka amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny olona ary tsy matoky intsony ny faefam-panjakana toy ny tontolo ny fitsarana satria izay miditra androany dia mivoaka rampitso noho ny fanjakana ny kolikoly. Tomponatoka tanteraka amin'ny zava-mitranga sy miseho ny fanjakana io. Io rahateo tsy voasambany no mitranga tany an-toerany. Raha ny fanazavana izay nataony solombavambahoaka Brunel io dia ny hoe mbola tsy tafiditry ny toby fa mbola teny ambavady efa nandeha ny fitifirana dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona izany no tena tanjony tamin'ilay tifitra nalefa mialoha io. Iza no nanome baiko satria tokony ho lalovan'ny fanadiadiana mafy izay nanao izany satria tsy misy mahavita mamorona ain'olombelona fa an'Andriamanitra ny aina. Amin'ny maray aman-dreny ny vahoaka malagasy azy dia nitondra teny fampiononana sy ny heviny momba ity raharaha ity ihany koa ny Filomarika Ravalomanana. Hoy mantsy izy hoe tezitra sady malahelo ny tenako manoloana ny vonon'olona nitranga tany Ikongo. Tsy afaka ny angina aho satria malagasy nitovy amiko izy ireo. Manameloko tanteraka ny fampiasan-kery ho an'ireo olona tsy manatriny. Mampatsiahy fantafika ny zandary, polisy, ny maramila dia natao fitaovana iarovana ny ain'ny vahoaka zany sy ny fananana hiaro azy amin'ny zavatra mety hitranga ny ainy fa tsy natao minono azy akory. Lasa fitaovana famoretana indray mantsy zao nataony zareo, fampiororona ary indrindrindrindra fampiasana ny jadona tanteraka. Lasa natao erovana andreo manam-pahefana ambony, erovana ny tombotsoan'ireo mpanana ary indrindrindrindra koa ireo olombitsy zay mila fiambenana fa tsy manao araky ny asany. Matoy zao mitranga dia satria tsy mahatoky tsony ny fitondrana ny vahoaka malagasy, ny fitsarana. Matoy misy zao vindicte populaire zao na fitsaram-bahoaka ataon'io io namoniny renity zazavariry ty. Izy malala ny zava-misy any an-toerana, izy miainao. Da izy ary zany ny chef district zay natao hoe solon-tenam-panjakana amin'ireny toerana ireny, manelanelana ireo zandary sy ny vahoaka aloha mifampidinga, mifampirisaka fa de tonga de natao tifitra vararaka hoy aminareo. Mazava izany, isan'ny lalana iraisam-pirenena ny alany Madagasikara ny fanamelomana ho faty. Tsy voandroany ihany koa no nisy fitifirana olom-pirenena tahaka izany teto amintsika tamin'izao fitondrana izao, toy ilay raharaha nolazaina fa tividanitra na vofe tany Tomasina tamin'ny hetsika nataon'ireo mpianatra ka nafatesana mpianatra iray raha nitokona ny taky vatsim-pianarana. Teo ihany koa ny tao Ambovombe Androy izay nafatesana olona miisa 4 raha nanohitra ny fakanany tany amin'ny alala ny fanamboanana tsena manara-penitra ny vahoaka. Ireny raharaha ireny izay ny samy mijanona sy nangina avokoa ankehitriny izay tsy fantatra mazava ny tena antony. Ny tsapa dia misy adidy tsy vitan'ny fanjakana eto amin'ny firenena ity satria anompo vahoaka no antom-pisin'izy ireo saingy tsy zany mihitsy no zava-misy sy mitranga ankehitriny. Diso manjaka loatra ny kolikoly sy ny anketrano trano eo amin'ny raharam-panjakana rehetra any ka tsy matoky azy intsony ny vahoaka malagasy ka tonga amin'ny fitakiana anao fitsaram-bahoaka tahaka ireny. Taratry ny tsy fampitokisana eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka ny fitakiana fitsaram-bahoaka sy ny firongatry izany. Averina ihany famelohan'ny lalàna ny fikasana na fanaovana fitsaram-bahoaka saingy ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondro amin'ny fampiaran-dalana tena izy sy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo laka ankehitriny io no manka le vahoaka ka mahatonga ny tranga tahaka ireny. Tsy afa-miala amin'ireny raharaha ireny ny fanjakana fa tompona atoka tanteraka. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?